Ny fijeriko ny débat ny Kyoto sy Stéphane momba ny finoana kristiana sy ny tsy finoana any Jesosy Kristy zany izay no adiadintsika eto anio tonga soa eto amin'ny fandarana zany foresanty Kanada indray ianao. Alohany anomboantsika zany ny famakafakana dia mahafaly azy zany ny miarahaba atsika kristiana rehetra tamin'ny fahalanian'ny papa vaovao dia ny papa Léon XIV izany izay niteraka resabe satria tena surprise total mihitsy no nitranga tamin'iny toejavatra iny satria raha ny vinavinan'ny rehetra izany dia ilay kardinaly Sara avy ao Afrika izany no neritreretin'ny rehetra kinanjy moa zany dia Amerikana no lany papa amin'izao fotoana izao ka misy antony daholo moa zany ao ambadik'ireny zavatra rehetra ireny satria mety izy angamba zany no afaka hanao karazana négociation amin'ny ngiahy Donald Trump amin'ny resaka izay hoe atson'izay apetrany amin'ny resaka taxe de douane zany sy ny fepetra rehetra izay apetrany eran'izao tontolo izao izay miteraka resabe. Avelantsika eo zany aloha ny amin'iny fa hiditra zany sika ny amin'ny fahitako ny débat ny Kyoto sy Stéphane. Kyoto moa zany dia mipetraka any Suisse ary Stéphane dia mipetraka aty Kanada. Ny zavatra hitako aloha zany dia ny tena namaika ny rehetra dia ny ilaza hoe iza ny nandresy iza ny resy ka dia ny tena hitako na lina ny rehetra dia ny hoe i Kyoto resy dia i Stéphane no nandresy. Tsara ho marihana fa amin'izao fotoana izao dia misy ny atao hoe guerre spirituelle izany hoe misy zany ireo hery izay mifandona amin'izao fotoana izao ny hery ara-panahy izany ka ny zavatra toy ireny zany ny fijeriko azy dia ny hoe eo andalam-pitadiavana zany ny malagasy hoe aiza marina ny ampiatefany zany ny finoany satria ny resaka ohatran'ireny mantsy zany dia mivoaka ny ao anatin'ny sainy tsirairay ka izaho eto tsy anombaniza na anombaniza amin'ny maha katolika dia mahafinaritra ahy ny fomba zany izay hoe nanomezany Stéphane ny karazana témoignage sy ny zavatra fantany zany momba ny finoana katolika momba ny hoe fisian'ny Jesosy Kristy zany. Ny Kyoto indray zany izy dia nivaky tanteraka izy tamin'ny fomba fahitany zany ny hoe tsy misy ny porofo mazava ozy izy zany tamin'ny zany fisian'ny Jesosy Kristy izany nilaza ny heviny izy zany. Voalohany indrindra aloha zany i Kyoto dia olona efa ela izy zany no nipetraka taty amin'ny Occident izany hoe izy zany efa mahalala ny tontolon'ny olona sy ny fomba fisainan'ny olona izany aty amin'ny Occident ary milaza izy fa miasa amina hôtely goavana zany ao Suisse izay hoe ny olona fréquenteny ao zany dia olona Suisse daholo izany olona avy ao Suisse fotsy hoditra izay zany ny tena hoe monde iainany ary mino aho fa vitsy dia vitsy zany ny personne de couleur miasa ao amin'io tontolon'ny hôtely izay iasany io ka
tsy mahagaga izy zany raha ohatra ka efa manana an'izay hoe fomba fijeriny Occident izay satria aty zany dia tsy misy mihitsy zany ny hoe sakatsakana ny sy ny hoe jugement amin'ny hoe rehefa misy olona zany milaza fa tsy mino an'Andriamanitra dia droit tanteraka izay ary manaja an'izay ny olona rehetra fomba fisainana aty amin'ny Occident zay. Rehefa misy ny olona izay milaza fa kristiana dia anazy zay ary tsy misy zany ny obligation an'io kristiana io zany ny andeha andresy lahatra an'ireo olona izay hoe miara-miaina aminy miara-miasa aminy ny amin'ny hoe maha-kristiana azy ary ny hoe andeha zany ohatrany hoe anambany an'ireo olona izay hafa finoana na hoe tsy mino an'Andriamanitra. Pas la peine zany aty amin'ny Occident ny hoe andeha i-évangéliser olona izay tsy misintéresse amin'izay satria libre zany ny olona rehetra ny hiaina an'izay tiany hiainana. Hita mihitsy zany ikoto hoe efa tena milona tanteraka zany ao amin'ilay izay toetsaina an'izay hoe karazana liberté izay. Kanefa mety amin'ny malagasy ve ny fampidirana karazana hevitra ohatran'izay. Ataoko angamba fa mbola tsy tena tafiditra ao amin'ny malagasy zany izay hoe resaka fahalalahana amin'ny hoe tsy finoana sy ny hoe finoana izay satria raha isika malagasy izany no resana dia ny akamaroantsika dia hatraminahakely atsika ohatra raha ohatra atsika kristiana dia efa nampianarina atsika natao batemintsika nampianarina katesizia nanao ny communion voalohany nanao ny confirmation zany zavatra rehetrarehetra izany nefa dia tsy midika velively ny hoe zato isan-jato izany dia ho olo madio ny hoe rehefa kristiana izany satria olombelona nofo sy ra ny kristiana fa ny zava-dehibe dia ny hoe ny olona iray miezaka ny ho tsara ka napetraka izany ny hoe resaka pretra sy ny mpitondra ny eglizy izany mba ho intermédiaire amin'Andriamanitra sy ny olombelona ary olona manam-pahaizana be daholo ny olona mikirakira an'io eglizy io ny pretra ny monseigneur ny paparay masina olona nandalina fianarana ambony ary nandalina ny baiboly kanefa ireo olona ireo dia olombelona mitafy nofo sy raha daholo izay mety ho solafaka amin'ny fiainany andavanandro mety ahitana ny karazana hoe tsiny izay afaka omena azy amin'izay maha olombelona azy zay fa ilay karazana vocation ao aminy zany dia ny hoe ampiseho ohatra tsara amin'ny olombelona sy ny kristiana izay mandray ny afatra avy any amin'ny Jesosy izany avy amin'Andriamanitra marina fa ny baiboly dia olombelona no namorona azy io ka ohatran'ny tenako aloha zany dia tsy manadiady ny amin'ny hoe fahamarinany sy ny tsy fahamarinany ny zavatra izay soratanao fa ny amiko dia ny hoe nasoa ve ny fampianarana an'ireo karazan-javatra tao amin'ny baiboly
atramina kely ahy zany, dia saiko no miteny aminareo fa nahatsara ny fiainako ny fampianarana izay hoe nalefany ny mopera sy ny masera izany sy ny baiboly